La 4G By vous présente Ni Vaovao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Diadona teny vatandrany ireo bouteille d'oxygène misy 2 na farany fotoanam-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 ho tsinjarana amin'ireo faritra ahitana trangavalina aretina betsaka ireo fitaovana ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena. Isan'ireo CSB mandray ny mararin'ny Covid-19 ny CSB ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy 5 tsy isan'ny mahazo fanafody adina amin'ny valina aretina atolotry ny fanjakana izy ireo. Matsiaro sahirana araka izany ireo mpitsabo ka voatery maniraka ireo marary anatona CSB hafa. Mbola maro ny teritery manodidina ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Izay ny fihain'ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny olafitra ny andritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety androany. Isy fiantraikany amin'ny fanomanana lalao izay hoatrehan'ny baren'i Madagasikara ny volana jona izao ny fanesorana ny mpanazatra Nicolas Dubuis raha nambarany ireo mpisehatra. Mpilalao maro ihany koa ny tsy mankatoy izany. Maresaka iraisam-pirenena mahatratra 4 ireo tranga vaovao tao anatin'ny 4 ora. Efa manomboka tonga omaly ireo fanampiana avy amin'ireo firenena hafa ho fanomezan-tanana ny Inde manoloana ny toetra raha misy any toerana. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ny gadona teny vato androany ireo bouteille d'oxygène misy 2 izay nafaran'ny fitondram-panjakana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19. Hozaraina amin'ireo faritra ahitana tranga betsaka ireo fitaovana ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena Abraham Randriamanana. Androany maraina no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo bouteille d'oxygène misy 2 nafaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Tanjona amin'izany ny fanampiana sy ny fanamafisana ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ireo marary valina aretina Covid-19. Ireo faritra ahitana marary betsaka no isan'ny sitraka ireto bouteille d'oxygène ireto ary nanomboka androany ny fizarana izany manirana ny nosy raha nambaran'ny filoham-pirenena. Ary noatrehany ary ny zavatra avokasika androany dia fitaovam-pidiny hoentina miafika an'izany aretina izany fitaovana hoentina mamonjy an'ireo olona izay marary. Androany any ireto fitaovana ireto dia aparitaka alefa mankany amin'ny faritra izay tena misy an'ireo olona izay selitra miady amin'ny fahafatesana ary indrindra mila fitaovana amin'izao valaretina rehetra izao. Ny bouteille d'oxygène feno alefa mankany Antsirabe, any Vakinankaraka zany, any Matsatrangono, any Fianarantsoa, any Anosy, any Atorania, any Asaba, any Talasy, Asambava. Araka izany, marary misy 2 no azo fanampiana amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fisian'ireto bouteille d'oxygène ireto. Ankoatra izay, ampanakakezina ireo marary ny toeram-pitsaboana amin'ny alalan'ny fametrahana ireo CTC vaovao raha nambaran'ny tompony andraikitra. Ny sokatra nanomboka androany CTC Andorany fotsy izay afaka mandray marary miisa 10 anjery ny toerana andraisana ireo marary ny Covid-19 ny atoandro teo ny filoham-pirenena sy minisitra tompony andraikitra. Mandray ireo olona marary ny Covid-19 nanomboka androany ankoatra ireo CTC efa nosokafana ny ao Andorany fotsy district Anatsimdrano. Mazaka marary 10 ny toerana miaraka amin'ireo concentrateur d'oxygène isaky ny fandrina. Nanokatra izany teny antoerana ny filoham-pirenena Andrajoelina niaraka tamin'ny ministra ny fahasalamana. Satria ny tanjona napetratsika dia ny hoe ampifanakakezina ny vahoaka ny toerana hoentina hidivana amin'ity valana aretina ity. Ary mahafinaritra hoe amin'ny fotoana toy izao no ampisehoana ny fiara-mientana, ny firaisan-kiny, ny fiara-miasa
Ka rehefa nijery toerana izay aty Atsimdrano dia mitodika teto amin'ny Masera ary tsy ny saralasala fa dia laza mihitsy ny diocèse n'Antananarivo ary tsy ny salasala ny Masera hoe manana toerana mahafinaritra izay dia zay ny antony ny safidianana an'ity Institut supérieur du travail social ity aty Andoharano fotsy ary isorako ny Masera rehetra ny ma sœur fille sœur fille du cœur de Marie zay mitatana sy miandraikitra an'ity toerana ity zay ahafahantsika mandray marary misa any amin'ny 80 ambizato any hoany. Nanome toromarika ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana ny anafainganana ny fikarakarana ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana toy ny fandoavana ny prime indemnité sy ny sisa. Ny CTC Andoharano fotsy izay anamaivana ny fahasahiranana ireo mponina. Ny Covid-19 moa eto amin'ny district na Atsimdrano amin'ny mabetsaka mponina anty district ity manerana Madagasikara dia somary manatombo. Hitantsika ireny amin'ny hainao manjery ny tatsa mahakasika ny olona voan'ny Covid. Dia isan'ny zavatra noeritreretina mihitsy ny atongavan'izao CTC izao aty amin'ny district na Atsimdrano dia isoranay bevata ny filohan'ny Repoblika, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka farany teny filohan'ny Repoblika teo dia afaka mandray ny format grave izy ity satria ho ampidirina eto ihany koa ilay oxygène, bouteille oxygène lehibe akoatran'ireo concentrateur ireo zany dia afaka mandray n'ilay format grave. Ho fiara-mientana amin'ny fanjakana amin'ity ady ara-manana ity no antony nanekena ny fiara-miasa ho ny tompona andraikitry ny Institut supérieur de travail social. Ny travail social zany tamin'ny foronany resaka asa raha tadidinareo tamin'ny 1959 momba ny tondra-drano. Izany etombo an'ity resaka social aty. Dia zahay zany tsy hoe zay akory nangataka hoe zay te hanao an'ity zavatra ity fa ny fanjakana zany nangataka taminay hoe tsombotsony ny fenony zay fenony hôpitaly fenony any amin'ny restaurant dia manomboka izao atao sekoly le izy. Dia zay zany nangavy zany zareo hoe alao mba hiara-iasa mba ho alainay sekoly. Dia zay ny anton'le izy. Dia zay araka ny teneniko teo hoe zay ao amin'ny travail social zay mihitsy zany ny asanay hoe manampy ny mpiarabelona aminay. Dia zay moa manana logo zay dia zay le hoe tondra ny anjara biriky. Zay zany le izy fanazana anjara biriky. Dia tsika koa zay koa zany natao hoe tsy mifanjakana foana no angatahana hoe ndaotsy ambe mba meo an'izao zay fa inona koa ny aty amin'ny party ny vahoaka malagasy. Olona manodidina ny 20 amin'ny zato no mifandrimbona amin'ny fandaminana sy fitsaboana ireo marary ny Covid-19 eto amin'ny CTC Andoharano fotsy. Ny ampy 12 nisan'ireo namony eny vokatry ny vanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha ny antotanisan'ny voaka tamin'ny ity androany ity 7,7 ireo sitrana 1,20 ireo tranga vaovao abramana Andriamanana. Olona 1,10 indray ny fantatra fa lavon'ny valinaretina Covid-19 manerana ny nosy omaly faharoa ny volana Mey raha ny tatitra navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ny fitiliana 2,9 no tontolo saina 1,20 ireo tranga vaovao marina ka ny 7,20 no avy eto amin'ny faritra Analamanga. Toy izao ny fitsinjarana izany 10 any distrika Ambohidratrimo, 9 any Antananarivo Atsimondrano, 4 any Antananarivo Avaratrano ary 1,70 any Antananarivo Renivohitra. Tafiakatra 7,7 kosa ireo sitrana soamantsara tao anatin'ny 420 ora. Hatramin'ny omaly miisa 2,7 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy raha toa ka 7,7 ireo marary manana fahasarotany. Hatreto miisa 7,7 ireo lavon'ny valinaretina eto amintsika nanomboka ny 13 martsa 2022. Araky ny taremarika iny dia mirongatra ny valinaretina Covid-19 amin'ny faritra Vakinankaratra manoloana izany. Atsangana tsy ho elan'ny CTC ao amin'ny gymnase couvert avaty fotsy Antsirabe ho ny tompona andraikitra Kolo Tv Antsirabe. Noho ny fianaka ny valanaretina coronavirus eto amin'ny faritra Vakinankaratra sy ny fahafenon'ireo hôpitalim-panjakana sy tsy miakina izay mitsabo ireo olona marary ny valanaretina dia ho atsangana ny CTC eto Antsirabe. Eto amin'ny gymnase couvert avaty fotsy no toerana voatokana andraisan'ireo marary ary eo andalam-pikarakarana tanteraka ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana azy avy amin'ny talepatriny fahasalamam-bahoaka aty toerana dia olona marary ny valanaretina manana ny cas modéré no tena ho tsaboana eto. Efa misy zany ty CTC ty zay isy extracteur ny fandrina eto. Dia dikan'izay le forme modéré kosa zany dia alefa eto amin'ny CTC vaty fotsy. Zany hoe efa somary mandrosondroso ny aretin'ilay olona mety efa mila oxygène izy fa ambany ny taux ilainy.
dia dikan'izay ato amin'ny CTC zany izy ampiasana extracteur d'oxygène. Rehefa tena miombo ny aretiny ka mila oxygène pur izy, zany mila atosika mafimafy ny saturation en oxygène dia izay no alefantsika eny CHRR na hôpitaly atsimo mba ahafahana mandray azy an-tanana amin'ny fomba tsaratsara kokoa. Mbola tsy fitsaboana farany zany eto fa forme modéré ny filazanay azy, zany hoe sady tsy tena le mbola tontoniny no tsy tena le ratsy be. Marary 30 no ho raisiny eto miaraka amin'ireo fitaovana mifanaraka amin'izany, eo ihany koa ireo ampiasan'ny fahasalamana. Hiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana andririnany eto amin'ny faritry Vakinankaratra amin'izao fotoana izao, mitombo ny herin'ny valanaretina ary miaina arak'izay ihany koa ny herim-batan'olombelona. Mipetraka ny ayahoan'ireo vahoaka madinika raha sendra tojo fahasalamana mety ho voan'ny valanaretina amin'ny fandraisana azy ireo eto amin'ity toerana ity, indrindra fa eo amin'ny sarany fitsaboana sy eo amin'ny lafin'ny fanafody. Ny fitsaboana rehetra mikasika ny Covid aloha dia tsara no hamarinina fa maimaim-poana daholo izay tolotra rehetra omena amin'ny Covid-19. Akoatran'ny raha ohatra le olona hoe diabetika izy miditra eto, dia le fanafody ny diabety izay fanampiasany tany aminy dia izy no miantoka an'iny. Fa ny fanafody adivantsika amin'ny Covid-19 ilay valanaretina kosa dia gratuit avokoa. Amin'ny toerana misy scanner dia raha Covid no tiliana dia gratuit izy. Zay zany tsy ananantsika eto Vakinankaratra aloha tsy manana scanner, simba ny scanner antsika eto, dikan'izay tsy tafiditra ao anatin'izay zany ny scanner. Araka izany dia tsy ho ela dia hisokatra tanteraka ny CTC eto amin'ny gymnase Gouvernement Vatofotsy Atsirabe izay entina handraisan'ireo marary ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny faritry Vakinankaratra. Lafin-javatra maro no tokony apetraka mialohan'ny hatongavan'ny vaksiny eto Madagasikara. Isan'izany plan national de dissémination tokony avoaka ampahy-be-maso ao ny teo anivon'ny Transparency International Everechar. Manamafy hatrany tokony isian'ny fanaovana tatitra mazava momba ny fandrindrana ny asa rehetra, momba ny fanafarana sy ny fitsinjarana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny Transparency International. Na efa nisy aza ny fanazavana nentin'ny Folosy Minisitra tompon'andraikitra nandritra ny tafa nataon'izy ireo an'ny vahoaka malagasy omaly. Angatahany Transparency International amin'ny famoahana ampahy-be-maso amin'ny plan national de dissémination. Dia eo indrindra ny tiana eo tenena aloha misy an'ilay plan national de dissémination, io zany mba angatahanay amin'ny tompon'andraikitra mba zareo re tompo le izy dia hazavao amin'ny daholo be koa aloha hoe izy avy zany no ho antsoina voalohany aloha ny hisitraka an'ilay vaksiny, satria be dia be zany ny olona miandrandra an'ilay izy mba tsy hamorona disadisa amin'ny lafiny sosialy ihany koa zany, izay nge ny ilana an'ilay mangarahary, hialana amin'ny resaka kiafinafina rehetra sy rehefa lazainao mazava ny vaovao anankiray tsy miahiatso ny olona zany rehefa fantany ny zava-misy. Eny amin'ny 70% ny olona nanaovany Transparency International fanadihadiana tao anatin'ny faritra 3 no maniry ampiasa ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 raha iverinana. Na faritra 3 aza arak'izany no nanaovana ny fanadihadiana. Mety ho betsaka ny maniry izay manerina ny Madagasikara hoy hatrany ny Transparency ka ilaina anaovana tatitra mazava. Mila hazavaina ny olona zany ohatra ve hoe mbola tsy ampy ny eto manana dia vitsivitsy any aloha ny lohana vaksiny ho tonga dia izao ny antony isibilena ny reto karazan'olona reto mety hoe izay tena marefo na ny zoky olona tsy fantatro sy le ao ambady, fa mila hazavaina ny olona le izy fa raha tsy izay tsy maintsy hisy raorao indray ao ambadika ao. Ny antony anompiana an'izay fotsiny hoe zoan'ny daholo be ny misitraka an'le izy ny zavatra hita amin'ny voamarika erak'izao tontolo izao tsika mbola tsy nampiasa an'ilay vaksiny fa matetika ireo atao hoe manana hoentim-manana foana na hoe manam-bola zany no misitraka an'le izy. Ny fafitony volana May avy izao no tonga eto Madagasikara ny andihany voalohany amin'ny vaksiny Covishield raha tsy misy ny fiovana. Manoloana ny toedrarà amin'izao fotoana izao nanapa-kevitra ny teo anivon'ny sampana raha ny hetra fa hembotra amin'ny 30 volana Jona izao ny farafandoava-ketra. Fanampiana ny sehatra tsy miankina izao fepetra izao raha ny fanazavana azo. Miantarandriana io. Niemtra ny fahatelopolo ny volana Jona 2024 ny farafandoava-ketra araka ny fepetra niraisiny teo anivon'ny sampandrarany hetra raha toka tokony ny 15 ny volana May 2024 ny daty farany tokony hanatotsana izany teo aloha. Tafiditra amin'ny fepetra raisina hiatrehana ny fiatraikan'ny Covid-19 fepetra io raha ny fanazavana.
Tsy aivina, efa nisy hatrany ny fanemorana fandoavan-ketra ny taona lasa nandritry ny famiana ara-pahasalamana ary izao miverina izao indray. Manoloana ny krizy ara-toekarena, manohana orinasa maro izao fepetra izao. Maro ankilany no miandry fepetra hafa ho fanohanana ny orinasa tsy miankina sy mipandrahara aminy izao vanim-potoana izao. Izan'izany ireo misehatra amin'ny fizahan-tany. Isan'ny angatan'izy ireo ny fanafoanana ny hetra mandritry ny fotoana tsy niasana. Tsy aivina, nanambara ny fivopamana ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy ny volana aprily teo fa nandritry ny famiana ara-pahasalamana sy ny fihibohana ny taona 2024 iny. 900 ny orinasa mpikambana teo anivon'ny fivopama no trapa-sahiranana tanteraka. Ankehitriny tsy mbola tafarina ny 500 ny orinasa mikambana amin'ity fikambanana orinasa maro ity. Maro ny fandaminana ho raisina ao anatin'ny fiverenan'ny mpianatra an-dakilasy lohalarana amin'izany ny fametrahana ny comité de vigilance isorohana ny fianaka ny Covid-19 Ivresar. Fa 5 volana May farafahatarany no hanomboka hiverina an-dakilasy ny mpianatra rehetra voakasiky ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly. Maro ny fandaminana apetraka anatanterahany. Ankoatra ny fametrahana ny comité de vigilance entina mampiatra ny fepetra ara-pahasalamana. Misy ny lamy mara-pedagojika ho raisina hoy ny minisitra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Zarazaraina vondrona ny ankizy any ampianarana na hoe groupe, ohatra ny maraina mianatra ny atsasany, ny riva mianatra ny atsasany. Eo ihany koa ohatra ny fanaovana cours théorique, ny épreuve physique et sportive. Eo ihany koa tsy fiakaran'ny ankizy na ohatra hoe misy tranga anankiray ao anatin'ny klasy anankiray na tranga anankiroa dia ny cas contact ao anatin'ilay lakilasy tsy miakatra any ampianarana fa mianatra any an-trano dia misy lamy napetraka isaky ny sekoly miaraka amin'ny comité de vigilance ny amin'ny fanomezana lesona. Raha iverenana ny ady amin'ny Covid-19 ny taondasa, tsy ny fanalavitra ny paikady napetraka teny anivon'ny sekoly maro na ny comité de vigilance na ny fametrahana lamy mara-pedagojika. Olana hatrany ankilan'ny fampiarana azy manoloana ny tsy fahampiany ny fododrafitrasa, ny fampitaovana sy ny mpanabe ny anivon'ny sekoly tsy miankina. Na mafisy ny minisitra ankilan'ny fa miankina amin'ny fivoarany valinaretina ny fitazonana ny daty mpanadinana. Hatreto aloha dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinam-panjakana ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Ny rarina dia ny ahafahantsika mandresy malaky antivalana retina ity mba ahafahantsika miverina amin'ny fiainana andavanandro ka hatreto aloha dia mbola miroso amin'izay fanomanana ny fanadinam-panjakana izany ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ka miankina amin'izay mety toe-javatra ny tranga manodidina an'io daty io zany no mety anemorana na hitazomana an'izany daty ny fanadinam-panjakana izany. Nandraisana fipetra ihany koa mpianatra teny anivon'ny sekoly nivadika ho CTC. Raha nalefa eny anivon'ny EPP Analamahitsy ny teny Soamandrakizay. Tsy mbola fantatra ny fandaminana ny mpianatra etsy amin'ny LTP Alarby. Ny kilasy mpanadinana rehetra manerina Madagasikara no miverina mianatra raha iverinana. Eo ihany koa ny kilasy hafa koatra ny anatin'ny faritra mihidy toan'ny Zava, Analamanga, Atsinanana, Vakinakaratra, Matsatram-bony sy Anosy. Nirosy tamin'ny fandrarana ranom-panafody ny sekoly mialohan'ny idiran'ireo mpianatra ny tompona andraikitra. Efa vita avokoa ny antota taratasy amin'ny fanadinam-panjakana saingy misy amin'ireo mpianatra vitsivitsy ny tsy mbola navita izany ny alarana efsa. Rampitsy vao tena iverina hiditra hianatra ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana raha ho an'ity sekoly iray nanaovana fanadihadiana ity. Efa tonga namonjy ny sekoly maraina ireo mpianatra fa mbola nalefanody avokoa ary rampitsy vao iverina. Tsy maintsy nanao famindrahana ranom-panafody ireo kilasy avokoa ny tompon'andraikitra isorohana ny fiparitahan'ny ny valanaretina sy iarovana ireo mpianatra. Eo ihany koa ny fandaminana maro samihafa toy ny fizarana ireo mpianatra amin'ny kilasy maro. Plan de temps spécial zany dia nizahana mba ho feno le taranja sy le olana ora dia zany hoe mianatra izy maraina sy hariva mihitsy zany izy mianatra. Fa amin'le kilasy ny zaraina zany tsy maintsy nampisy an'le emploi du temps spécial. Fa raha tsy ny zaraina zany le kilasy dia le emploi du temps normal no nandeha. Na le kilasy d'examen zany anay tamin'le tsy nianatra teo satria misy ireo tara-tapabolana teo izy.
tababolana andreo tara dia tamin'izay a efa nandefa lesony zay a efa nandefa devoir ho an'ny rehetrarehetra na classe d'examen dia efa nahazo an'izay dia mandeha rythme normal zany zay zao. Efa milamina avokoa ny antota-taratasy ahafahan'ireo mpianatra manao ny fanadina-mpanjakana, saingy misy amin'ireo mpianatra no tsy nahafeno izany noho izy ireo taraiky any amin'ny faritra. Koatran'izao misy olana satria na ny le demande ny sasany areo dia mbola misy eo zao mibaka tsy lasa satria voatazana any amin'ny faritra any le ankizy dia efa mba nampilaza ny office du bac zay hoe mety ho tara mba raisy le zaza rehefa tonga aty ny demande satria mbola tsy ho izy ameno an'le izy. Ny CPE zany a talohan'le confinement iny a sy le amena iny nefa vita ny tavapetraka ny demande, ny BPC koa ohatr'izay fa le baka zany tamin'le fidirana an'iny a zay vao nikarakaraina zay ny nampisy an'le tara anankiroa. Mety ho hatrany ny fanomezana entomody an'ireo mpianatra tsy manala fanadina-mpanjakana. Ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao, ireo ray aman-dreny no maka izany ary manao ny évaluation ireo mpampianatra. Isan'ireo CSB mandray marary ny Covid-19 ny CSB ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy 5 tsy isan'ireo mahazo fanafody hiadina amin'ny vaninaretina izay atolotry ny fanjakana malagasy. Matsiaro hosahirana arak'izany ireo mpitsaboka eto Andratsilavo. Betsaka ny tranga Covid-19 ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy hoy ny mpitsabo ao amin'ny CSB. Ny CSB ao an-toerana izay tsy isan'ireo CSB misitraka ny fanafody hiadina amin'ny Covid-19 omeny ny mpitondra fanjakana any ka tsy maintsy alefa manatona CSB 2 hafa toy ny an'ny Talatamaty sy Ivato ireo marary. Arak'le zay moa zany manao approche syndromique atsiny dia ny akabetsahany raisina eto dia tena hita zany fa tena hita daholo le soritra aretina rehetrarehetra coronavirus ny resaka eto. Fa ny olona tsy mety mandeha manao test zany fa tonga dia mangataka ny tonga dia hotsaboana zany. Tsika nefa ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy tsy anisan'ny CSB 2 misitraka ny fanafody le zariana memem-pona araka ny lazain'ny président fa alefanay zareo manantona ny CSB 2 ety amin'ny manodidina ny Ivato Talatamaty na reny no mandray mamizara memem-pona ny fanafody araka ny lazain'ny président. Dia sinon raha misy zareo mandahy tsy afaka le tsy te hilatra sy ny karazany dia mangataka hoe soratana ny fanafody dia jerevana any amin'ny pharmacie. Zay no zava-misy aty fa betsaka dia betsaka ny ka. Na eo aza izany rehetra izany efa midina ny tranga eny an-toerana ankehitriny hoy hatrany ity mpitsabo eto amin'ny CSB ity. Ny fidinan'ny isan'ny tranga izay tsy midika ho fanaovana gorakora ka hanaovana ho ambanin-javatra ireo fepetra-ara-pahasalamana takina. Hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana izay niarahana tamin'ny dokotera tao anatin'ny CSB 2 teo fa tena efa tafiditra ao anatin'izao tontolo ambanivohitra izao ny coronavirus kanefa mila fanentanana ny isam-batan'olona, ny tompona andraikitra isaky ny commune, tompona andraikitra isaky ny fokotany. Hitantsika fa teo daholo ny lehibe amin'ny fokotany anankivalo teto amin'ity commune ity, teo ny dokotera, teo ny mpampianatra, izay rehefa mety ho tompona andraikitra autorité locale rehetrarehetra ao anatin'izao commune izao nametrahana ny toromarika fa tokony mifandray tanana ao anatin'izany ady amin'ny coronavirus izany ary manolotra sy mitondra ny anjara-be araka izay azo atao sy hanana ny tena ahafahana manampy ny mpiarabelona. Androany nidina ifotony nanao fanentanana ny mponina na zareo fepetra ara-pahasalamana hiadina amin'ny fianaky ny Covid-19 ny loha olona sy ireo mpiaradia aminy. Ezaka tsy maintsy atao izy ny amantatra ny etahitan'ny mponina sy ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ka hitondra izany ao anatrehan'ny fahefana-panatanteraka. Aorian'izay tsy maintsy atao ihany koa ny fanaraha-maso ireo avy any amin'ny fahefana-panatanteraka makany amin'ny vahoaka. Ny loha olona izay nanamafy hatrany nandritra izany fa tsy ady politika ny lara-pahamehana amin'izao fotoana. Tsy ady politika ny lara-pahamehana amin'izao fotoana izao izay manatonga mitarika savovoro-kevitra, mitarika fanombaina ny saim-bahoaka hitondra ny vahoaka hidina an-dalambe na anakorotana izany saim-bahoaka izany. Tsy any ny lara-pahamehana amin'izao fotoana izao. Misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ankoatra ny fanentanana natao
Nisy ihany koa ny fizarana ary vavaorona sy ireo fitaovana isan-karazany ho an'ny commune, ny fokontany misy avalo ao an-toerana, ny sekoly sy ny hôpitaly ary ny tsena. Tanjona hatrany ny fanohanana ahafahana mandresy ny Covid-19. Tonga amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny asa fanaovan-gazety. Eo ihany koa ny fisokafan'ny port ao Anosy Be. Rehefa avy eo ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io courage lahy Dole si verna faloha ao oui ben lavitra loatra efa maisina ny andro ao lesy bena tragno mazava misy jiro anty akoho daholo angany lesa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iaho mampiasa ambalika ao masisa Pomme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de coup Mbalik mamiratra no aviko. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mbola maro ny teritery manodidina ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Izay ny fiain'ny fanehoan-kevitry sy ny filohan'ny olafitra nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ity androan'ity Henri Florian. Raha efa nahitana fivoarana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nandritra ny taona maro. Niverina nazovahana ao anatin'ny sehatrasa mifandraika amin'ny tontolon'ny haino aman-jery sy ny gazety an-tsoratra samihafa eto amintsika ny teritery amin'ny endriny maro samihafa. Raha ny nambara ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Tsika dia mitako foana zany fahalalana asa fanaovan-gazety zany. Inona ny antony? Satria manana zo alala vaovao ny olom-pirenena. Manana zo azo vaovao amin'ny endriny samihafa ny olom-pirenena. Misy sakatsakany zany. Laka zotsika manaparitaka amin'ny vaovao azontsika amin'ny zory itondratsika azy. Isa taona izao tsika dia mitaky foana mba halalaka ny asa fanaovan-gazety. Manana ndraikitra amin'izany isika mpanao gazety aloha voalohany. Manana ndraikitra amin'izany ny tompony orinasa fanaovan-gazety. Manana ndraikitra amin'izany ny tonga fanjakana samy manana anjara biriky. Rehefa samy mandray ny andraikiny ireo milamina ho azy ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Teboka maro ankilany no mbola mila fanatsarana amin'io asa fanaovan-gazety eto amintsika. Tsy aivina fa nihemotra eo amin'ny laharana fa7 i Madagasikara amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha toka eo amin'ny laharana fa4 isika ny taona 2020. Tsy mahagaga izany ho ny mpanao gazety raha toka mbola tsy malalaka ny fahazahoana loharanom-baovao izay tadiavina eto amintsika. Raha ny fahitako azy manokana amin'ny mampanao gazety ny tena aloha dia somary mbola manano sarotra. Ny tena hoe fitrandrahana vaovao raha ny eto Madagasikara manokana. Ny anton'izay zany tena marina mbola be dia be ireo ataontsika hoe varavarana mikatona ho an'ny mpanao gazety rehefa tena hoe misy zavatra vaovao tena hotrandrahana. Ny antony izay angambany indrindra fa ataontsika hoe mety source officielle ohatra ny tenenintsika ny tsy mbola fipetrahana ilay lalàna foana amin'izao fotoana ny loi relatif à l'accès sur l'information izay tokony efa ho tafapetraka zany tamin'ny eritaona. Fa ny zavatra angatahana fotsiny ny ministera mba hanafainganana ny fametrahana ny lalàna na loi sur l'accès à l'information io mba hanana ny mpanao gazety fitaovana kokoa zany hoentina mitrandraka ireo vaovao marobe izay tokony hoentina hampahalalana ny olom-pirenena. Ankoatra izay, miankina amanena ihany koa ny famoaham-baovao indraindray
no nitahotra amin'ny mety ofisiany valifaty araka ny fanazavana. Izany hoe ny indro kely foana eo amin'ny fitrandrana no mbola misy olana kely, izany hoe misy apahana sampandara-panjakana efa manomboka manokatra varangarana, fa misy indray ny apahany mbola manidy varangarana, ary mba tsy lazako mihitsy aza raha voatohitohiny izy amin'ilay vaovao marina. Averiko tsara, vaovao marina ataona mpanao gazety dia lasa mandrahona mpanao gazety akolaka indray le voatohitony. Izay toetra zay zany mendrika alana amin'ny tany demokrasia. Miaina ao anatin'ny tahotra tsika, miaina ao anatin'ny orohoro tsika, satria reny voatohity tsy afaka hitorenao hitondranao amin'ny raharaham-pitsarana mantsy izy. Dia lasa miaina amina tahotra tsika satria matahotra hoe so misy voazanso anambadika akany. Zay zany le tahorantsika, miaina anatahotra zany atsika avy mamoaka zavatra marina. Nisy androany ny hetsika fo niarahany mpanao gazety avy amin'ny hainao manjery maro samihafa ho fanamareny ny andro maneran-tany tetsy amin'ny tsangam-bato ny fahatelo ny volana May etsy Analakely. Nisy ihany koa ny fametraham-boninkazo fahatsiarovana ireo mpanao gazety namono ny ainy vokatry ny valinaretana coronavirus tamin'ity taona ity. Ankoatra ny teto Antananarivo renivohitra, tsy ndeso anjara tamin'izany ihany koa ireo mpanao gazety amin'ny faritra maro samihafa. Mizotra makany amin'ny fiatsarany fahafahan'ny mpanao gazety manao fanadihadiana lalina eto Madagasikara ho ny Transparency International miankina amin'ny zavatra maro ny fanatanterahana izany hoy ireo mpanao gazety io na saina. Mitombo ny vokatra mivoaka raha ny isan'ireo fanadihadiana lalina nataon'ny mpanao gazety teto Madagasikara tao anatin'izay 10 taona farany izay no jerenina. Niteraka fiovana teo amin'ny fihetsika mampitondran-tena ny tompon'andraikitra maro ny fisian'izy ireny, indrindra ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Taratry ny fahasahiana sy ny mahamatianina ireo mpiantsehatra izany hoy ny Transparency International. Rehefa misy ezaka, rehefa misy mitombo, ary rehefa mijery nareo tsy fantatro hoe tamin'ny trandraka farany iny efa misy enquête BDB. Zany gagabe fa tena misy enquête BDB ary tena misy anaran'olona BDB koa, anaran'olona sy anarana fikamanana BDB hitao. Ary ohatran'ny efa misy fiovana kely ihany koa izy fa tsy hoe resaka tsy enquête anonyme fa ndrendre enquête sérieuse izy fa nazany koa afaka ahafahana koa hoe mametraka tsara hoe mametraka fe, mametraka anarana, mametraka fait de corruption sy ny sisa fa tsy hoe misy an'izao niany dia zay fotsiny. Isan'ny mpanao gazety nanao fanadihadiana lalina nanatsikafina ny fanararaotana aranofo ataona tompon'andraikitra sasany eny amin'ny anjerimanontolo ny mpanao gazety Rasolarson Monica ho azy sarotra ny fanatanterahana ny asa saingy manova zavatra ny fanadihadiana lalina ataon'ny mpanao gazety. Sarotra ny asa fanaovana gazety manatsikafina satria mafimafy ny mandresy lahatra ny loharanom-baovao nefa manana anjara biriky goavana ao anatin'ny fanovana ny zava-misy ny fanaovana ny asa. Mila fahaiza-manao matianina ny asa fanatsikafona-baovao raha tany mandala ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety tokony hazaka ary manana zo isitraka ny vaovao marina ihany koa ny vahoaka malagasy. Ny fahaizan'ny mpanao gazety manao ny asany tsy irona amina firehakevitra izay tiany ho an'ny tombontsoany no tokony masony fa ny tombontsoa iombonana indrindra ho an'ny firenena. Natolotra androany teny Andohalo ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpanao gazety mendrika nandray anjara tamin'ny Grand Prix Malina du journalisme d'investigation 2021. Lafa mavao hafa kosa indray dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny port ao Anosy-be rehefa nikatona nandritry ny 17 andro noho ny fianaka ny valinaretina COVID-19 ka itao andratsilavo. Misokatra ny port ao Anosy-be araka ny nambarany filoham-pirenena malagasy nandritra ny fandarana manokana nataon'ny omaly alina raha ny hita nandritra ny 17 andro ho fisoroana sy fiarovana ny mponina ao an-toerana manoloana ny fianaka ny COVID-19. Nisokatra nanomboka ny maraina teo araka izany ny port mampifandray ny mponina sy ny entana avy ao Anosy-be sy Ankify na Ankify sy Nosy-be. Aravona mitafotafo amin'ny vahoaka Nosy-be satria ny jalo vahoaka nandritra ny 5 andra intelo zay intelo ny ady mafy efa ela ny nampanahirina ity ato vahoaka Nosy-be ato satria moa Nosy-be zay fa nosy mitokana zay zavatra iainana ato agnatiny ato dia avy agny grand-père zany avy an-tanibe karaha akoho nariandreny zay teto niady amin'ny sarotra
fa kanefa mihina zagnahary atsika mahatoky zay fa manana ray aman-dreny koa de navy ny fotoana be ny sokatra zahay samy nanamafy ireo tompon'andraikitra tao an-toerana fa fitiavana ny vahoaka no nandraisana ny fanapa-kevitra nanidina ny port tao Elville iadina sy iarovana amin'ny fipariahany tsimbokaretina coronavirus. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy maintsy tohizana ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana takina. Nisy fahoriana ty tafako mary ko olo mandeha mandevigny re tompoko tsisy misy masy mila mifanaja atsika aza atao agnaty poso agny izy io karaha mosoara ataova mivavatsika tena milela-paladianareo za fa mafy ane mahazo atsika ty avy eo tsika mare aminjay mimenimeny atsika kanefa tsika tsy magnaja amare atsika zay moeko hoe zay kare resy ny andraikitra tsy ny filoha rery ny tompony andraikitra eto amin'ny firenena tsy ny membre ny gouvernement rery ny tompony andraikitra eto amin'ny firenena tsy ny député rery za heditra am'izay zavatra zay ka tsika ifanaja hajany vatanao arovy ny vatanao arovy ny akaikinao arovy ny mpiarabe. Manoloana ny fisokafany port omary ny olona mivezivezy hiditra sy hivoaka ao Nosy-be. Araka izany noraisy ny commune na ao Nosy-be antanana ny famindrana ranom-panafody tao amin'ny port ho fisantarana izany ary mbola hitohy hatrany izay fandrarahana ranom-panafody izay. Ny enany tranga sy ireo namony eny vokatry ny Covid-19 amin'ny faritra Sava na izany aza toizana hatrany ny fanetanana sy ny fandrarahana ranom-panafody ka eto Andratsila. Taoriny ny fametrana ireo mpikambana ao anatin'ny CRCO Sava ireo paikady aroso entina misoroka ny fiparihan'ny Covid-19 niroso tamin'ny fampiarana izy ireo. Natao lara-pamehana amin'izany ny fanamafisana ny fanetanana teny an-tsena momba ny fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana tokony ho hajain'ny be sy ny maro. Samy nandray anjara tamin'izany avokoa ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony nandritra ny volana Aprily. Tegna miala tsiny fa raha misy olo tsy magnano kasobosy atsika mpivarotro aloha izy mipetrapetraka an-tramonazy maloha. Toy sagnately zegny atsika ho foaty eto. Ny mpiantsaina rehetrarehetra tokony magnano kasobosy. Ankoatran'ny fanetanana nisy ihany koa ny fandrarahana fanafody ka ny teo anivon'ny commune Andrenivohitra no nandray an-tanana. Norarahana ranom-panafody ireo birao-panjakana, fiara fitaterana ary ireo faritra efa mezivezen'ny olona maro. Nidina antsehatra nanao fanaraha-maso ireo mpitany filaminana ka nao mpanaovina asa iombonana ireo izay tsy manaraka ny toromarika ara-pahasalamana. Andraisana fepetra ihany koa ireo mpanabe miny mampanao korana ny elakelan-trano araka ny nambarany fitaleovam-paritra misahana ny fampianarana ao Sava. Eto moa zany magnambara amin'ireo sekoly izay mbola misy minia manao tsirambina ary mbola misy manao karazana étude d'ensemble any an-trano sy any an-tsekoly any. Tsisy sekoly mbola tokony hisokatra amin'izao. Ireo kilasy makafanadina-panjakana ihany no afaka miverina an-tsekoly. Mbola tsy mianatra ny ankoatr'izay. Raha ny fanazavana ny hipa ny tany ireo ahitana ny tsimokaretina sy ireo namoiny ainy ao amin'ny faritra Sava. Mizotra ara-milamina amin'ny akapobeany fanatanterahana tetika sapadeva ao antsiranana na eo aza ireo olana tsy maintsy vahana ho ny solombavom-boaka voafidy tao an-toerana. Ny tetika sapadeva izay vatsiana AFD vola ary rahana miasa amin'ny fanjakana malagasy eto Andratsila. Mipetraka amin'ny aksa telo ny tetika sapadeva ao Antsiranana. Voalohany ny infrastructure na ny équipement d'hiver, fanatsarana ny fotodrafitrasa misy. Faharoa ny équipement marchand, fanatsarana ny tsena sy ny abattoir ary ny maro hafa. Fahatelo ny PUD na ny plan d'urbanisme directeur, miaraka amin'ny tantsoroka ho an'ny commune amin'ny fanamafisana traikefa. Efa manomboka amin'izao fotoana ny équipement d'hiver na ny fanamboaran-dalana sy ny fanatsarana ny espace vert ao an-tampon-tanàna ny Diego. Efa miroso amin'ny fampiofanana sy ny fanamafisana traikefa eo anivon'ny commune ihany koa ireo tompon'andraikitra voakasika izany amin'izao fotoana. Ary efa vita ny andehany voalohany. Amin'ny ankapobeny, milamina sy mizotra ny asa rehetra ao an-toerana, saingy mbola misy ny olana madinika tokony vahana ao anatin'ny fotoana fohy. Isan'izany ny fanonerana ireo tompon'ny tany voakasiky ny fanamboaran-dalana izay andraikitry ny fanjakana fohy be. Nisy zegny ny hita fa zay tegna fa mandeha ary misy moa zegny ny hita zay ahitana olana madinidinika zay tsy maintsy indesigny any amin'ny fitondram-panjakana fohy be mba izahagna olana. Agnisan'ny olana agnatin'izay moa zegny dia amin'ny fagnatanterahana ny dégagement ouest igny
Irantsika mahita fa mbola misy ny olana engagement fitondram-panjakana foibe zay mbola angatahany amindreo ny hagnatanterahana izy satria zay zegny mbola anisany mametraka olana raha ohatra ka tsy voavaha malakilaky olana io dia mety hanahirana amin'ny le délai d'exécution fagnatanterahana iroa fotodrafitrasa zany hoe ny dégagement ouest. Androany nisy ny fidinana ifotony nataon'ny solombavambahoaka voavidy tao an-toerana nijery ireo fotodrafitrasa tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika sy ireo tetikasa iandreketan'ny ministeran'ny fanajarenany tany sy ny asa vaventy. Tsy aivina ny fitondrana malagasy no nanao soni niaraka tamin'ny AFD izay mamatsy vola anatanterahana ny tetikasa Badev. Tontolo ny kitra kosa indray dia isy fitraikany amin'ny fanomanana ny lalao izay hoatrehan'ny baren'ny Madagasikara ny volana Jona izao ny fanesorana ny mpanazatra Nicolas Dupuis raha nambarany ireo mpisehatra mpilalao maro ihany koa no tsy mankatoy izany. Henri Florian. Mpilalao maromaro mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy baren'ny Madagasikara toa Andry Abel Anise kapitainy bare sy lalaina amin'ny Noenjanahary sy ny maro hafa no naneho avy hatrany ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanesorana ny mpanazatra Nicolas Dupuis taoriny ny fanapahan-kevitra no raisy ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ary izaka karaha olona arabe koto iny. Iray volana mialohany hiatrehana ny fifantsanana ho an'ny mondial 2024 sainy ity filohan'ny federasiona izay tsy eto an-toerana fa mitsoka any ampetan-dranomasina any ny manala tsy ampevera ny mpanazatra izay nitondra avo ny ekipa ny bare. Tsy amin'ny fotoanany ny fandraisany fanapahan-kevitra tamin'ny fampetona ity mpanazatra ity raha ny nambaran'ireo mpanaraka ny baolina kitra. Izy zahatra anankiray toa dia avantako hoe rehefa tena mitady androso ny baolina kitra, rehefa tena miara-miasa ny rehetra dia misy foana ny misopatra. Tsy ny fanoloana any mpanazatra Nicolas Dupuis ny olana ary tsy ny fahatongavany Eric Rabesandratana samy mahay daholo zany fa ny fomba anatanterahana an'ilay hevitra tiana roso no mampieritreritra. Eo le olana marina fa fanapahan-kevitra ny fédération no manolo ny mpanazatra fa efa raharaham-pirenena le izy hitatsika ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika iny na izy tena manampy ao anatiny ary tsy mba consultenao akory fa mety mba manana hevitra ihany ny filohan'ny repoblika amin'ny fanampiana ny hevitra rehetra tokony zao ny atsona tokony zao ny atsona dia mandresy lahatra ianao hoe président tokony Eric Rabesandra tokony soloana zay fotsiny ane fahalalam-pomba kely ohatry zay ny ilaina dia tsy mana fotoana ny olona fa dia le izy kaizana hoe hitana hoe hevitra olo-tokana dia io samy manana ny heviny io izy no nanao an'izay dia zay koa tsy voatery hoe makatò fa samy manana ny heviny ny olombelona rehetrarehetra. Fomba fanatanterahana azy zany no tena tsy nety taminay mihitsy amin'ny ankapobeny. Sarotra amintsika ny azo fandresena amin'ny lalao amin'ny volana Jona io raha ny nambaran'ireo mpikirakira fanatanjahantena hatrany raha toka efa fo ny fotoana hanomanana ary nanova mpanazatra tampoka isika. Raha ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao manoloana ny lalao fanitsanana amin'ny coupe du monde io dia fo ihany ny fotoana izay tondrasan'ny Eric Rabesandratana ny Baria ary noana fa tsy dia misy fanomanana firy fa kosa moa na Nicolas Dupuis io na Eric Rabesandratana ny andrasan'ny mpankafy baolina malagasy ny mpankafy kitra manerana Madagasikara ny mpankafy sy ny mpankafo rehetrarehetra dia Baria mivoaka mandresy Baria tonga amin'ny tanjona irina Baria azo fombiazana fa azo lazaina ihany koa hoe tampoka tamin'ny mpankafy kitra malagasy moa ny fijonan'ny Nicolas Dupuis dia inona moa ny zavatra atao fa Eric Rabesandratana ny eo dia toanana izy azo fombiazana fa tsy mora ny azona fandresena rehefa satria foy le fotoana. Raha ny fantatra tsy nohajain'ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity ny satan feny federasiona tsy aivina fa nanaiky nitazona ny Nicolas Dupuis ny fito tamin'ireo mpikambana hafa miisa 10 ao anatin'ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra raha toka avy hatrany nandray fanapahan-kevitra azy samirery ny filohan'ity federasiona ity. Zay vadiantsika maresaka iraisam-pirenena nahatratra efatretsy sy ireo tranga vaovao tao Inde tao anatin'ny 420 ora efa nanomboka tonga omaly ireo fanampiana avy amin'ireo firenena hafa ho fanomezan-tanana ny Inde manoloana ny toedraraha any toerana fanandina. Efa tonga ao Inde ireo fitaovana fiadiana amin'ny valanaretina coronavirus. Milanja 20 taona ireo fitaovana medikaly avy amin'ny firenena frantsay hanampiana ny firenena indiana. Fanampiana izay nampanantenany ny gouvernemanta frantsay.
efa miditra amin'ny andiany faharoa ny valanaretina coronavirus Inde amin'izao, andiany faharoa izay mafimafy kokoa raha ampitana tamin'ny andiany voaloha. Ao anatin'ny 4 ora, efa mahatratra 4 ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus any an-toerana. Nambaran'ny masoivo frantsay monina ao Inde nandritra ny fandraisana ireo fanampiana ireo, fa ilaina ny fifanampiana toy izao raha tsy izany tsy hiova mihitsy ny toedrarà manerana n'izao tontolo izao. Amin'ireo fanampiana natolotra no ahitana ny générateur d'oxygène izay amatsy oxygène iray mandritra ny 12 taona. Isan'ny sitraka izany fanampiana izany ny hôpitaly lehibe iray ao andrenivohitry Inde, toy ireo hôpitaly rehetra izay isan'ny manana olana tamin'ny oxygène. Efa nanao antsoavo indroa manoloana io toedrarà io ny Italie ity hôpitaly ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.